Falmerabantsika rehetrarehetra indray dia efa elaela tsy no vidéo fa mino hoe nisy zavatra nataon'Andriamanitra maro tao fiainantsika tamin'izay fotoana elaela zay mety teo amin'ny efa-bolana teo zay dia misy zavatra naniriny foko nizara azy androany fa tamin'ny volana May ity vidéo ity saika nataoko fa noho ny antony maro noho ny laharam-pahamehana isan-karazany dia najanoko kely aloha dia androany azy zany nisafidy hanao anazy dia mino fahasalama tsara tsika rehetrarehetra dia faly manao an'ity vidéo ity androany ako ny ato anatin'ny foko resaka momba ny fiangonana dia ny vatan'i Kristy zany raha ny fahafantarantsika azy na ny tenan'i Kristy ny filazantsika azy koa dia rehefa mandinika ny baiboly tsika dia mahita hoe ny fiangonana tamin'ny voalohany tany tamin'ny andron'ny apôstôly voalohany dia tena nahery be natanjaka be mahita fahagagantsika mahitatsika maty mitsangana soatran'izany mahita koa tsika fanenjehana be ao anatin'izay dia ny fanontaniana mipetraka androany hoe nakaiza raha ny herin'ny fiangonana satria rehefa mijery ny fiangonana amin'izao lasa ohatran'ny hoe malemilemy fiangonana zao lasa izy indray no matahotra ny fahavalo raha misy démonie mihetsika eo dia ny akamaroan'ny olona sasany mitsoaka nefa ny milaza hoe ao anatin'ny tenan'i Kristy olona samy mpandeha any am-piangonana dia nefany raha ny tokony ho izy dia tokony mbola mihoatra lavitra noho ny herin'ny fiangonana tamin'izany ny herintsika satria raha ataontsika hoe teraka ny fiangonana ohatra tamin'ny fotoana Jesosy nombona teo amin'ny azy fijaliana dia nisy an'ilay rano sy rano voaka avy eo amin'ny lany voan'i Jesosy dia hitanareo ny vehivavy rehefa miteraka dia misy an'iny rano sy rano mandeha dia teraka ny vehivavy dia ohatran'izay koa nefa niny hoe Jesosy tamin'iny no nateraka ny fiangonana dia tamin'ireny dia taorianan'izay Jesosy nanome ny fanamasina ny mpianatra efa hitantsika hoe tamin'ny asan'ny apôstôly faharoa tena hoe tonga ny fanamasina dia ny teny tamin'ny teny tsy fiteny hatramin'izay ny mpianatra efa olona betsaka ny teo efa 20 dia nanomboka teo dia nahery be misy manaraka ny fiangonana ny famantarana sy fahagagana dia nefa rehefa dinihana ohatrany hoe lasa memiaina izy aty aoriana hoe lasa vitsy ny olona ao anatin'ny tenan'i Kristy no manana an'izay dia raha ny tokony ho izy araka ny teny teo tsy tokony ho izany tokony izy fa tokony mihoatra noho izany ary dia hoe fahaiza raha ny olana fa maninona raha tsy izany zavatra iainantsika mbola mahita ako amin'izao mbola misy ny fahagagana ary mahita matetika amin'ny fiainana iainako any amin'ny olona manodidina anahy fa matetika maheno vaovao ratsy loatra tsika isan'andro dia simba ny finoantsika na tsika mihitsy tsy mihino satria tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra na ny fiangonana ny lasa manao fombafomba loatra dia tsy mamela ny fanamasina azy betsaka ny fiangonana tena hoe tsy manaiky hoe ny fanamasina miasa nefa ny mahafantatra izy hoe Andriamanitra ne ka telo izay anankiray dia nefa raha jerentsika ny baiboly dia hita misongadina ao anatin'ny baiboly hoe nanomboka tamin'ny testamenta taloha hatraty amin'ny Malaki ohatra dia Andriamanitra iray ny tena misongadina nefa hita ihany fanamasina nefa hita Jesosy Kristy ohatrany hoe na amin'ny endriky Melkizedeka zao dia efa mahita ny Jesosy Kristy tsika ao anatin'ny testamenta taloha fa ny tena nisongadina zany Andriamanitra iray tena nanomboka aty amin'ny testamenta vaovao indray hatramin'ny asan'ny apôstôly voalohany dia Jesosy Kristy Andriamanitra zanaka ny tena hitantsika na dia samy eo koa Andriamanitra iray misy fotoana Andriamanitra iray zao nijoro vavimbela ho an'ny zanany hoe tia ny zanako dia hita teo izy misy fotoana ny fanamasina hoe tonga nidina tahaka ny voromailala dia efa présent efa hita eo Andriamanitra iray zanaka fanamasina fa Jesosy Kristy ny tena hitantsika zany hatreo amin'ny asan'ny apôstôly voalohany fa nanomboka teo amin'ny asan'ny apôstôly faharoa kosa nefa dia tena hita be ny fanamasina miasa ao anatin'ny fiangonana manetsika ny fiangonana mampitao ny fiangonana amin'ny fanomezam-pahasoavana isan-karazany dia tenenareo hoe indraindray tsika atahorantsika ny fanamasina hoe sao dia lasa hampanaoviny an'izao saotran'izany fa andaontsika hikatsaka ny fanamasina andaontsika hitady hamantatra izy andao te halala anazy tsika satria raha mandany ray amin'ireo lafin'Andriamanitra anankitelo tsika dia lasa mandany azy ray manontolo satria Andriamanitra izay dia tsy afaka hoe ahilikitsika ny fanamasina na ahilikitsika Jesosy Kristy ohatra fa tsy mety izay
satria amin'izao fotoana faran'izao araka ny teneniko teo efa tokony ho matotra ny fiangonana, efa tokony hoe ho lehibe. Eritrereto hoe raha teraka izy tamin'ny taona, raha ohatra ka hoe en 0 Jesosy niteraka dia teo taona 33 zany, dia teo izy no teraka ny fiangonana. Dia amin'izao zany izy efa eo amin'ny 1985 ans eo ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Dia nefany raha ny tokony izy tokony hoe matanjaka, matotra, fa nefa misy fotoana misy fahendrena very amin'ny fiangonana, misy hery very, nefa tokony hoe mitombo zay. Raha vao teraka izy mitsangana maty, sitrana ny marary, aloka dia efa masitrana. Tokony hoe amin'izao zany tokony mihoatra an'izany hoe vao miteny ny olona anankiray dia sitrana, vao miteny ny olona anankiray dia mitsangana ny maty. Dia Jesosy efa niteny, nefa niteny an'izay mihitsy izy hoe izay mino anahy dia hanao n'izay asa ataoko izy, dia mbola hanao mihoatra noho izany izy. Dikan'izany Jesosy nametraka fotsiny tia ny bazy, tia ny fototra, dia tokony manao mihoatra noho io nareo reto zay ny tenen'i Jesosy, tokony manao mihoatra. Izao tsika efa manana teknôlôjia, tadidiko tamin'iray mandeha zay resaka tamin'ny olona tao Facebook ako, dia zaho izy mangetaheta ny fanahy-masina, zaho mbola tsy niteny tamin'ny teny tsy fantatra izany hatramin'izay. Dia miresaka eo amin'ny Facebook tamin'ilay olona zany, dia andao ary tsika hivavaka dia mino tsika hoe Andriamanitra afaka miasa. Ilay olona amin'io za tsy Antananarivo, ilay olona any amin'ny faritra Diego any misy azy, dia miresaka izay. Dia tao anatin'izay zany niara-ny vavaka teo zay, niara-ny vavaka dia adiny roa taty aoriana izy niteny hoe ay nahazo batisan'ny fanahy-masina, marary mihitsy ny masoarako fa niteny foana tsy mety n'izany. Dia hitantsika amin'izany hoe misy fotoana ny teknôlôjia afaka ampiasaintsika ho an'ny voninahitr'Andriamanitra mba ahafahana mampitao ny fiangonana, tena hoe manangana ny fiangonana arak'ilay tediavin'Andriamanitra. Dia amin'izao fotoana izao miankina amin'ny etaetantsika izy, raha hitarintsika ny etaetantsika dia afaka mahazo an'izany tsika. Raha ohatra ka vonona ny andoha ny vidintsika hoe mivavaka, mitady an'Andriamanitra, fadiana, mahafoy ny zavatra ananantsika rehetra, dia afaka mitranga amintsika zany. Dia fiangonana tokony ho matotra izao satria Jesosy efa ho avy, dia tokony efa hoe fiangonana efa vehivavy lehibe no ho raisin'i Jesosy atao vato, fa tsy hoe hampiakatra mineur akory Jesosy, fa tokony ho vonona zany tsika. Misy teny zay ao amin'ny Efesiana 5:7-20 milaza hoe, milazan'i Jesosy zany tsy hoe sy ny fiangonana hoe mba ho raisiny na hoe atolony ho an'ny tenany, izany ho fiangonana malaza, tsy misy petipetina na fiketronana na toy izany, fa mba ho masina sy tsy misy tsiny izany fiangonana izany. Dia tokony hoe mitombo makany amin'izay zany tsika, tsy hoe rehefa mandroso ny fotoana dia miratsy tsika, tsy hoe rehefa mandroso ny fotoana dia mety tsy masina kokoa, fa vao maika ary tsika tokony ho masina noho ny tamin'ny tany aloha tany. Dia tokony hoe vao maika tsika tokony hampiseho ny herin'Andriamanitra noho ny tany aloha tany. Ary ho avy ny fotoana ary izao mahita ny génération atsika amin'izao efa tena manana ny herin'Andriamanitra, tena hoe mitombo. Fa andao koa hampiditra an'ireo hafa izay mbola tsy mahafantatra tsika hoe andao tsika hitady ny fanahy-masina ihany no afaka manampy antsika amin'izao fotoana izao. Fanahy-masina tena antenain'ny fiangonana amin'izao, fanahy-masina no manomana ny fiangonana amin'izao. Dia ao anatin'izay koa ankoatran'izay ny tsy haiko miteny azy amin'ny teny gasy fa hoe mirestaurer an'ireo voix prophétique. Dikan'izany hoe ilay ministera 5 ao anatin'ny fiangonana tokony miasa mafy izy ireo mba hahatonga ny fiangonana ho lehibe, hahatonga ny fiangonana ilay tena mitovy amin'ny Jesosy amin'izay hoe mitovy ny fahafenoan'i Jesosy izy dia afaka ampiakarina, satria efa fohy ny fotoanantsika. Tsy misy hoe andraso tsony, tsy misy hoe ahoana fa efa mandeha be, rehefa mihazakazaka ny fotoana. Izay mahatonga ana mizaran'ity vidéo ity. Dia le teny tiako le momba le nilazaiko teo Efesiana 4:12 ao anatin'io milaza hoe misy ministera 5 nomen'Andriamanitra ny fiangonana, nomena hiekipena fiangonana ary ny fanahy-masina no mampihetsika an'ireo. Dia mivaky toy izao ilay izy hoe ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminandy, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry, ary ny sasany ho mpampianatra. Ireo anankidimy ireo efa fantatsika hoe ny apôstôly sy ny mpaminany ny fototry ny fiangonana, avy eo ny miorina ny fiangonana, dia avy eo ny ankoatran'izay manangana ny fiangonana, mahatonga anazy tena hoe araka ny tenen'i Petera hoe ho vato, lasa trano ngeza be ho an'Andriamanitra tsika. Dia ny anton'izay hozy izy ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana ny fiangonana amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Ireo zany atao izay mahatanteraka antsika mba hahatonga antsika mandroso ny tenan'i Kristy mengeza.
dia osy eo amin'ny 5:17 hoe mandra-pahatonga antsika rehetra ho an'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, izany hoe mahalala tsara ny zanak'Andriamanitra anatin'ny intimité miaraka amin'i Jesosy, ary ny firaisan'ny finoana izany hoe tokony ho anankiray ny vatan'i Kristy, tokony ho uni ao anatin'ny unité, mirahina tsara fa tsy hoe mizarazara hoe zay ohatr'izao zay ohatr'izao. Dia osy izy hoe ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy, izany hoe rehefa ny fomba fiteny amin'ny teny frantsay hoe stature du Christ, rehefa tonga amin'izay tsika dia tanteraka ilay hoe tonga tanteraka ny fiangonana, dia vehivavy lehibe izany raha hoe vehivavy ampiakarina anambady. Dia izay no tiako zaraina androany, be dia be no tiako zaraina momba ilay izy, fa efa 10 minitra izay dia tiako hoe fohifohy foana ilay izy, amin'izay tsika afaka mahita tsara, mihaino tsara, dia ampahereziko antsika rehetrarehetra hoe andaontsika mihitsy nitady ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe inona ny zavatra endrasan'Andriamanitra amiko, satria izao fotoana izao ty video ataoko ty efa anisany ohatrany hoe fanomanana lalana ho an'i Jesosy, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany dia manomana an'izany satria isaky ny ho avy Jesosy dia misy jaune tokony manomana lalana ho anazy. Dia izay indray ny ampahereziko antsika androany sady exhortation moa izany ilay izy hoe andaontsika hanevahana ny fanamasina anatin'ny fiainantsika, satria izay ihany no ahafahana fantatritsika hoe zanak'Andriamanitra, satria tarihiny fanahin'Andriamanitra. Dia samy mahery indray taheny Jesosy tsika tsirairay avy dia engane izany tenin'Andriamanitra izany tena hoe ho ampitombony fanamasina anatinareo, hisy hanondraka dia hitombo dia afaka anareo koa tena hoe mampahery ny olona manodidina anareo, dia samy tahin'Andriamanitra dia amin'ny manaraka indray.